Tokolasy tokovavy dia miarabantsika isa tokantrano indray amin'ity alina alatsinainy fa enina ny volana oktobra 2024 ny fandarana dinika izay mandondona ny isa tokantranontsika amin'izao alina izao izay azontsika arahina amin'ny vatana ihany koa zany amin'ny onjam-peo ny MBS dimy amby sivifolo teboka efatra ny pejy Facebook ny MBS ary ny YouTube zany. Ny dindinika ny raharam-pirenena satria mafana dia mafana ny raharam-pirenena ka izany indrindra no antony nanasana olom-boafidy, nanasana ihany koa izay azo heverina fa dia manana ny fomba fijery ara-politika manoloana ny zava-misy ary efa niteny foana hatramin'izay kanefa dia heverina fa tsara toerana hitondra ny fanadihadiana sy ny dindinika amin'ity alina ity. Tsy iza zany fa Andriamatoa Rabenirina Maminena Solondahibe na Mamy Rabenirina Solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Nambotra Atrimo no hiary dindinika amin'izao alina izao hifampizara hevitra ary ho anontanitsika ihany koa ny fijerin'ireo olom-boafidy izay indrindra moa zany avy amin'ny fanoherana sy ny antoko tiako Madagasikara izay efa nanohitra an'izao fitondram-panjakana izao fa eo ihany koa zany izay fomba fijery lehibe dia amin'ny maha olom-pirenena miaina ny zava-misy amin'ny ankapobeny. Andriamatoa Mamy Rabenirina, miarahaba tompoko. Miarahaba Fanira Zafimanantany, miarahaba mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny MBS radio sy télévision, fa indrindrandrindra miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana amin'izao ora ifaneraserantsika sy fampizarantsika ny vaovao eto izao. Eny ary. Ngamba tsy manana loha-hevitra mihoatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsika Andriamatoa Solombavam-bahoaka izay ny hetsika nanomboka tany amin'ny délestage sy ny tsy fisindrano izay hetsika lehibe tamin'ny 25 volana septambra dia nitohy androany zany fa 9 ny volana oktobra, zany hoe andro fahafolo na faha 12 ny hetsika zany ity androany ity de hita ho mandray anjara mavitrika ianareo olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka niaraka amin'ny mpanolontsaina ny tanàna ihany koa androany ary teo anelanelany le 25 septambra sy le 9 oktobra efa tonga hatrany amin'le fangatahana fametraha-pialan'ny filohan'ny repoblika sy ireo mpiray mpifitantanana aminy angamba zay ny tena resana amin'izao raharaha-mpanjakana sy raharaha-pirenena izao mihamafy le hetsika hatrany amin'ny faritany eto Antananarivo ihany koa mihamafy ny hetsika Andriamatoa Solombavam-bahoaka efa andro maromaro ianareo ny hita teny akanja androany nanamafy azay ny fomba fijerinao avy hatrany aty amin'ny andro fahafolo tsika amin'izao fotoana izao mbola sako diavatra ny fitondram-panjakana, mbola miodikodina ao anatin'le hoe fametrahana tompon'andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta samihafa, mbola manao fandraisan'olona samihafa ihany koa ny filoham-pirenena angatahana fametraha-pialana, maro ny maty, maro ny voasambotra ary tena mafy de mafy ihany koa ny fampiasa-kery ataon'ny ray azo lazaina hoe mpitandro ny filaminana eny an-kantsa. Sako diavatra ihany moa teny an'le mpitandro ny filaminana satria efa lafin-javatra maro mihitsy ny hita ary fanamelohana amin'ny sesisesy eto an-toerana sy eo amin'ny sehatry raisam-pirenena ary na ny any ivelany ary ny diaspora maneran-tany de mitomboko ireo toerana marobe zany izay manao hetsika fangatahana fametraha-pialana. Andriamatoa Iany Rajoelina, inona aloha zany ny tonga de hoe azonao ambara avy hatrany 12 andro aty aoriana miala Rajoelina ho ny ady hevitra sy ny fangatahana eny an-kantsa. Ny zavatra mitranga sy iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe fitohizana ny aingana avy amina lôjika efa napoizina tao anatin'ny taona maromaro farany efa napoizina hoy raha nisa taonitsika dia ataoko hoe tany 9-10 taona lasa tany no efa napoizina izao satria tamin'izany fotoana izany no efa hita hoe tsy mandeha amin'izay laoniny ny fitantanana ny raharaham-pirenena ary tsika raha miresaka eto dia mazava ho azy fa miresaka amin'ny anaran'ny fanoherana amin'ny ankapobeny kanefa koa miresaka amin'ny anaran'ny antoko politika izay ny hivintsika dia ny antoko politika tiako Madagasikara izay efa tamin'izany fotoana izany hoy no efa nahita hoe tsy mihatsara zany ary tsy havita tsara noho ny teo aloha zany
raha ireo mpitondra nanomboka nitondra tamin'izany fotoana zany no jerena sy resahana. Tadidy mifanira zafy manantany angamba nisy fotoantsika tamina fandarana isan-karazany miresaka natao sangisangy zarotenany no hoe misy karazana krizy teto Madagasikara efa taona vitsivitsy lasa zay fa tsy hoe voaingana. Krizy multiple hotsika tamin'izany fotoana zany ary ny fitarany zany zavatra zany no tonga amin'ny endriny sahala am'izao no nahatonga ny mpiatsehatra ara-politika, ny fiarahamonim-pirenena sy ireo rehetra nahatsapa-tena vaovaokasika taona maromaro sy taona vitsy lasa talohan'ny fifidianana 2024 indrindra niarany nanambatra ny fomba fijeriny hoe andeha hosoroana izay mety ho tohin'izao krizy zao. Tohino satria averiko fa efa niaina krizy tamin'izany fotoana zany fa tamin'ny endrika tsy naharesy lahatra ny sasany no nisehon'le krizy. Tohiny zany tia mitranga amin'izao fotoana zao ty. Kanefa tsy hoe tohiny fetohiny fotsiny fa azontsika eritreretina ihany koa hoe hamaranana an'le krizy amin'izay. Azontsika eritreretina hoe fotoana sy tranga ahafahantsika manova ny fizotry ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny hijerena zay tsaratsara kokoa sy ny sahazo. Fa inona no mitranga? Hatrany antrantsika raha nilaza fa nanohitra nyty fitondram-panjakana ty, nanohitra ny fomba fitondrana izay tsy mety sy tsy sahaza ny zava-misy eto amin'ny firenena, nanohitra ny fitondrana izay nironana kany amin'ny jadona ary tena tafiditra sy nahajoro ny fitondrana jadona mihitsy teto Madagasikara. Rehefa miresaka tsika fitondrana jadona de samy mahalala hoe tsy misy tsony ny androm-panjakana miasa araka ny tokony ho izy. Ny ainana teto zany taona maromaro farany zao. Tsy misy tsony ny fanajana ny lalàna izay le hoe tan-dalàna manomboka any amin'ny faratapony eo amin'ny fitondrana ka hatrany amin'ny farany ambany. Tsy misy tan-dalàna intsony eo amin'ny fanatanterahana zany ary tsy misy tsony le hoe ny mpitondra no modely ny eo amin'izay tokony arahana amin'ny fiainana amin'ny andavanandro. Zany rehetrarehetra zany mahatonga amin'ny teny hoe efa tena tafiditra lalina tamin'ilay endrika fanjakana jadona teto Madagasikara. Ary zay no nahatonga ny hoe raha ohatra ka nanirery iny antoko tiako Madagasikara tany am-piandohana nanohitra izao fitondram-panjakana izao dia nanomboka resy lahatra kosa ireo entité, ireo antoko politika hafa, ireo vondrona toko politika hafa, eny fanareo olona tsirairay mpanao politika tsirairay ka lasa nitovy ny hevitra taty aoriana. Samy nahatsiaro tsika hoe nipoitra reny motion de censure tamin'ny taona 2024 reny. Ny antoko tiako Madagasikara no nanomana sy ny antso voalohany folo volana taty aoriana nitovy ny hevitra teo anivon'ny antenimieram-pirenena izay nahazona soni mihoatra ny 5% tamin'ireny fotoana ireny. Rahantsika nalala ny zavatra nisy fa amin'izao fotoana izao izao no fisehon'ilay zavatra ilay raharaha eo amin'ny fiainam-pirenena. Tsaroko tsara eo amin'ny ray volana lasa teo zay miresaka tamina mpanao gazety ohatr'izao de hoy ilay mpanao gazety tamin'ilay fandarana manokana zay natao hoe tsy efa tokony raha ny zava-misy amin'izao fotoana ve monsieur le député tsy efa tokony etsi-bahoaka no mitranga. Ray volana lasa ho zay nalatsaka kely de hoy mahatsiazy hoe ny zavatra nataon'ny antoko rehetra hatramin'izay, ny hetsika natao rehetra, ny fiezahana mitady vahaolana ho amin'ny firenena rehetra de ho an'ny vahoaka. Fa rehefa tonga ny fotoana de ny vahoaka amin'izay mandray an-tanana ny fiainany. Io izy io ary aza apetraka aminy koa le fanontaniana fa atodio makany amin'ny vahoaka hoe tsy efa tokony ho etsi-bahoaka ve mandeha. Mipoitra izy io ataoko hoe telo herinandro ray volana latsaka kely taoriana nametrahana zay fanontaniana zay tamiko mipoitra izy io etsi-bahoaka izy io ary etsi-bahoaka izay ataoko hoe vokatry ny zavatra nisy sy ny ainan'ny vahoaka nandritra n'izay fotoana maro izay sy ny zava-misy eran'izao tontolo izao. Raha izay raha ny zava-misy miteneniko teo hoe miditra antsehatra eny an-kanja zany ianareo vokatra le antso ve zay sa mahatsiaro reo olom-boafidy zany satria misy olom-boafidy avy amina maleo tena ihany koa niditra an-kanja
vokatry ny fahatsapana fa mila toanana ny tanora reo mpanolotsaina ny tanàna reo ray aman-dreny samihafa eo anatrehan'izay fitakiana tokony iombona an'izay. Ny zavatra nisy faniry de fatatsika ny fiandohany ty tranga am'izao fotoana zao ty fa olom-boafidy avy amin'ny tiako Madagasikara no tompony tsirikevitra ka nanaitra tamina endrika anankiray ny sainy rehetra samy nahatsiarotsika hoe nisy mpikambana amin'ny antenimieran-doolona anankiray zay mifanohitra amin'ny zavatra mitranga tany aloha izy nitovy hevitra tamintsika fa taty aoriana izy lasa mifanohitra am'izay zany ny zavatra nyresa de io izay fanehoan-kevitra nivadika izay no rahantsika nalala fa nitairin'ireo mpanolotsaina munisipaly teto Antananarivo renivohitra zay avy amin'ny antokotiako Madagasikara zany hoe olom-boafidy reo zay ny anganty resaky ty fa rehefa niantso reo hoe tsy rariny tsony fa ndaotsika iara aneo ny tsy fifaliana arak'ilay antso nataon'ilay olona anankiray taona vitsivitsy lasa ary ny nanasany olona io ho tonga ihany koa ivondrona am'izay etsika izay rehefa niantso reo de namaly ny rehetrarehetra, namaly ny tanora, namaly ny fikambana samihafa, namaly ny mpianatra de namaly ny rehetrarehetra hatramina mpanakanto fa averiko fa nitsirikevitra de nyainga avy tamin'ny olom-boafidy ny antokotiako Madagasikara ary mazava ho azy raha ohatra ka nanoana azy hatrany tamin'ny fanomanana ny zavatra rehetra so ny fanatanterahana ny etsika ny antoko izay voakasika sy ny avy amin'ny fanoherana amin'ny ankapobeny ny ataoko hoe ny fisehoana teny akianja no nalefa tamin'ny Antanatohatra tandrify azy satria misy ilay hoe ny antso natao de ho an'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary mpanolotsaina voafidy teto Antananarivo renivohitra no nanao an'izay antso zay najaina aloha fanapaha-kevitra izy ireo fa nitoanana kosa fa avy eo am'izay rehefa nandeha ny fotoana ifandrombonana ny rehetrarehetra na nisy antso na tsy nisy antso fandrombonana ny rehetrarehetra ary tonga ny fotoana nanomboka fatatsika tonga hatramin'ny olom-boafidy isan'ambaratongany tonga nanao rodobe hatramin'ny tanàna manodidina n'Antananarivo renivohitra ary ireo no mifanotrona de antenaina fa hoy aho hoe hamarana n'ilay krisitsika eto amin'ity firenena ity. Ya nandritra zay fotoana zay tsy mety tafiditra eny tamin'ny talatalasa teo efa mba tafiditra kely nandritry minitra vitsy teo Ambojatovo zany ny hetsika zay nisy moa avy any amin'ny toerana hivelana Antananarivo misy anko reo tanora zay ntseda misy mpianatra misy mpanolotsaina misy ny syndicat sy ny sisa fa rehefa tafiditra teo Ambojatovo ndray tonga de niraharaha fa mitandro ny filaminana tampoka zany ilay hetsika de mbola mitoy mandraky ny androany ary entsakenjana zao ho an'ny androany ny fifandonana teo am'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo zay manana n'ilay fitaovam-piadiana hanaovana fanaparitahana tsy tia mitangorongorona tsy maintsy ve Andriamatoa sy Solombavam-bahoaka ny Madagasikara maninona ny tsy maintsy hoe ndao fa etsy amin'ny toerana eny Ambojatovo no hanaovana hatrany le fanehoan-kevitra kanefa tsy manaiky an'izany ihany koa le fitondram-panjakana. Misy fenitra ataoko hoe demokratika sy iombonan'ny zao tontolo zao ny amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fahalalahana aneho hevitra amin'ny firenena tsirairay avy fenitra hoy ary iombonana zao tontolo zao hoy fatatsika amin'ny firenena maro rehefa manaiky ny atao hoe fisian'ny demokrasia io firenena io de mametraka toerana zay le atao hoe espace civique ary amin'ny firenena mandala ny demokrasia hoy sy ny firenena ataotsika hoe manaja an'izay fenitra zay de tsy olana zany apetraka
ny fotoana petraka ny rendez-vous dia mazava ho azy a fa haneo hevitra no aleo eo amin'ny toerana eo ary am'ireny zavatra reny amin'ny firenena vahiny firenena hafa ny velany ihany aza dia raisina daholo na dia tsy avy amin'ilay firenena azy ohatra ao frantsa fantatsika tsara zany hoe place de la république fa rahantsika mahita zao fa nany malagasy ary hatramin'izay ka hatramin'ny androany dia maneho hevitra eo amin'ny toerana io any a Genève eo anolohan'ny vavahadin'ny braon'ny firenena mikambana misy an'ilay seza somary tapatongotra avo be zay a eo ny fanehoan-kevitra sy ny sisa sy ny sisa ero am'izao tontolo zao ary zay no mba nantenaina hoe ahafahana maneho hevitra fa satria ny tanjona ao amin'ny fanehoan-kevitra de voalohany a ahafahany tsirairay milaza ny zava-misy faharoa ahafahany manodidina indrindra zao tontolo zao mahafantatra an'izay zava-misy zay mandre zay zava-misy zay satria raha ohatra ka tsy lazaina amin'ny fomba ofisialy tsy lazaina amin'ny fomba ataoko hoe demokratika ilay izy dia tsy ho tonga any ampotsotsofiny zay andefasana n'ilay hafatra ary zay no tsy zakany ny mpitondra eto Madagasikara satria fantatsika tsara ny akosotra zay misy eto Madagasikara ny amin'ny zavatra mitranga eto fantatsika tsara ny amin'ny hoe fanafenana rehefa tonga teto ny filoha vahiny filoha frantsay tany amin'ny volana maromaro lasa zay a niatrika an'ilay fivoriany COI fantatsika tsara ny fanakonana ny tena zava-misy marina teto Madagasikara fanakonana ny loto teto Madagasikara fanakonana ny manitra teto Madagasikara fa endrika hafa tsy le iainantsika isan'andro mihitsy no nezahana naseho ho hitan'ireny vahiny reny voaingana koa tsika nandray ilay fivoriana tampo sadeko teto fantatsika tsara ny azakazaka tao anatin'ny ora farany ny ampisehoana hoe endrika hafa mihitsy mihoatra amin'ny tena misy iainan'ny malagasy no misy eto Madagasikara eto reny zavatra reny a zay fomba fiasa zay de tena talenta ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ary zay no mbola mahatonga azy tsy manaiky an'ilay fanehoan-kevitra pahibe maso izay averiko fa fomba fiasa fomba fiaina ary fenitra iraisan'izao tontolo zao raha fiaina pirenena no resahana izay indrindra no mahatonga atsika ny teny hoe ary misy mpandalina ihany koa ny teny hoe raha ohatra nge navela haneho hevitra teo am'izay toerana izay everitsika efa nitokanana ho lapankianjan'ny demokrasia hatramin'izay navelany eo hevitra teo ndray maraina fotsiny tamin'ny 2020 ny volana septambra laza maharary azy ny vahoaka laza ny zava-misy ny vahoaka mety tsy ho tonga tamin'izao korontana sy etsi-bahoaka ataotsika hoe lasa nihitatra satria hatrany amin'ny faritany rehetra any ange zao mihetsika daholo ny vahoaka district ihany koa efa misy mandray maromaro efa misy mitranga mihitsy revo hiparitra revo ohatra ny district any amin'ny faritany rehetra ivelana Antananarivo any ny any ivelana izay ilay ataoko hoe finiavan'ny fanjakana hanakona ilay zava-misy satria raha nalalaka teo le fanehoan-kevitra de nazavazava kokoa ny fomba fijery zao tontolo zao ny zava-misy fomba fijery na tsika eto Madagasikara aza de efa samy malala tsika efa misy tsy mahita le tena zavatra mitranga resaka jiro sorano moa no tena fototra ny etombohan'ity resaka ity fa mazava ho azy fa mitatra ny amin'ny resaka sosialy sy ny lafi ny hafa ihany koa le izy fa ny resaka jiro sorano ny tena olana sy mampalahelo ange faniry de lasa zadratsy le malagasy lasa fiainana andavanandro le tsy fahampian'ny jiro tsy fahampian'ny rano fahatapahan'ny jiro de lasa zadratsy le malagasy fa mila nitairina kely hoe tsy zao ane ny fiainana misy fiainana tsara kokoa noho izao misy fiainana mety kokoa noho izao misy fomba ataoko hoe tontolo manodidina tsara lavitra noho izao ahafahana miary ankalalahana sy ao anatin'ny fenitra sahazany zany fiariny zany ahafahana mianatra ao anatina fenitra sahazany zany fianarana sy fandratona fahalalana zany sy ny sisa sy ny sisa zany hoe na ny malagasy samy malagasy ara
raha nandeha le fanehoan-kevitra tamin'ny 5 volana septambra nandeha ampilaminana de mba samy nazava ny saina na mino a fa nanomponba fitondram-panjakana ara mba niova ny fomba fijeriny zava-misy raha nandeha araka ny tokony ho izy ireny fanehoan-kevitra tamin'ny 5 volana septambra reny fa satria moa ity fanjakany ity dia tsy manaiky fa tsy maintsy takonana ny filazana marina tsy manaiky fa tsy maintsy tsy azo aseho masoandro ny zava-misy marina eto Madagasikara eto amin'ny firenena ary indrindra zatra manapatra fampiasan-kery amin'ny alalan'ireo tsy tiantsika moa la mampiasa le hoe mpitandro filaminana fa amin'ny alalan'izy ireo manana fitaovana izy ireo famoretana amin'ny alalan'ireo herim-pamoretana ireo de zao no mitranga am'izao fotoana zao. Andriamatoa Solombamoaka atao aoriana 15 septambra de nisorony filoham-pirenena zany ny ministry ny angovo de niravany gouvernemanta de nialatsiny izy sy ny fona rehefa asa indro zay matetetika izy zay ady nialatsiny ny fona mbola eo mpiodikodionana fananganana gouvernemanta moa am'izao fotoana zao zany tsy tanteraka le 2 ora zay nampanantenany tsy ampy ve zay sa mbola misy tinaky tena hoe le fialany mihitsy ny zavatra tena andrasany ny etianivon'ny hoe tanora sy ny fanoherana sy ny olon-tsotra sy ny olom-pirenena hatramin'ny syndicat sy ny sisa koa mitaky an'izay fa zay le tiako tenena efa tonga hatramin'ny fanesorana tompona ndraiky mpanjakana ambony hatramin'ny fialatsiny sy fifonana raha mifahafantarana n'ilay tompona ndraiky mpanjakana de ohatry ny sarotsarotra ho azy ihany ny aika kanefa tena tsy maintsy ny alatsiny izy de ny fona ho anareo zay miatrika an'le izy mbola mandeha le dingana samihafa ve sa de tokony ho ampy zay le vokatry ny hetsy-bahoaka faniry zany hoe rehefa voatery ny hetsy-bahoaka ilay fitondram-panjakana de mahalala manaiky ihany fa marina ny zavatra ndresahana hatramin'izay mahalala manaiky fa hoe tsy mandeha am'izay loana ny fitantanana an'io herinaratra sy raha no teto Madagasikara natao fusible aloha le ministry ny angovo fa ora maromaro fotsiny ihany andro vitsivitsy angambany andro na 3 andro de voatery nanapa-kevitra nandrava le gouvernemanta efa natsoitsika nanaovantsika antsoantso ny amin'ny fandravana azy efa ela teneniko teo ny fampatsevana le motion de censure io lehibe ny gouvernement io any ange no teo tamin'izany fotoana zany zany hoe rehefa tsy miova ny olona ka tsy misy ny ezaka tsy miova ny fomba fiasa zao mivokany zany hoe raha ny zavatra nitranga de nanaiky tao anatin'ny fotoana haingana de haingana le filoham-pirenena hoe nitombona daolo ny zavatra nytenentsika fa ninina ny takonana hatramin'izay fa vao maika mampiseho ilay tsy fananana fomba fiasa tsy fahaizana mitantana an'le firenena ilay mbola nampanantena n'ilay 27 ora mandraky tiny androany tsy tafatsangana fa miodikodina eo zany hoe herinandro maheritsika miaina tsy misy gouvernemanta herinandro maheritsika filoham-pirenena olona anankiray sisa mitantana an'le firenena eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka mpanao affaire courante zany ange efa azo lazaina efa tsy miraharahtsony ny fiainam-pirenena amin'ny akapobe nefa mitady ny lalana itsoany ary reo zao fa ilay filoham-pirenena sasany taraiky eo ka raha hoe mahavaly an'le izy ve de hoy isika hoe ny profo sy ny valy teny voaraitsika de ilay hetsy-bahoaka mbola mitohy raha ohatra tsy nitohy tsony le hetsy-bahoaka zavatra hafa zay fa le hetsy-bahoaka mbola nitohy na de efa nitsoahana raha lay ministra nitohy ny hetsy-bahoaka niravana ny gouvernemanta nitohy ny hetsy-bahoaka nampanantenaina fa hitsangana vetivety ny gouvernemanta nitohy ny hetsy-bahoaka ary samy mahalalitsika fa ny fialan'ny filoham-pirenena no fangatahana mivaivay ao anatin'izany hetsy-bahoaka zany am'izao fotoana izao rehefa niona tamin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo ankolafy samihafa mivezivezy de nisy
sy ireo avy amina syndika moa zany a de nisy hevitra mivoaka indray ho an'ny filoham-pirenena hoe mino anareo fa tokony vaovah io a tena tsisy tsony de lestage asa heritaona au plus tard 6 mois misy an'izany adevitra mandeha zany tsy mahatoky an'izany fampanantenan'izany tsony ve ny olona am'izao fotoana zao a zay manamafy ny fitakiana any matosy olomam-boaka sa efa be loatra fatatsika ny tantara zay mihitsy saiko aviana mbola tsy filoham-pirenena io olona io fa mbola kandida tany amin'ny taona 2024 de efa nilaza hoe vonina ny oenti-manana rehetra hatramin'ny olombelona anatanteraka ny fahazonan'ilay asa efa-jato megawatt tam'izany zay tena voizina be zay no voizina tam'izany fotoana zany fa miandro ny fahalaniny tamin'ny 2024 fotsiny fa ny rahantsika nalala ny tantara za tsy amerina an'izany fa feheziko amin'ny hoe efa tofoka ny vahoaka efa tsy mino zay lazay intsony ny vahoaka ary efa mangataka ny zay tsy aha eo azy tsony na mifombinina na mifombinina ka na izany naty zany aza nefa mandehabe ny adevitra ary tonga atao amin'ny anteny meram-pirenena atao aminareo teo hoe fifanatona ny solombavambaoka avy amin'ny vondrona parlementaire maro samihafa rehefa leny-ravana iny gouvernemanta ny andiny fa efatra amby 10 manko de milaza hoe maro anisany manolotra an'lay anarany prime ministre de rehefa avy eo ny prime ministre sy ny filoham-pirenena miara-midinika ametrahana an'ireo mpikambana ny nevon'ny gouvernemanta ity nefa zany nefa tsy tafapetraka zony le légitimité an'le article 54 hoe zareo maro anisa satria efa misy rivotra vaovao indray nateraky ny hetsy-bahoaka araka ny nambaranao teo zany zay miaraka ny tanora ny olom-bofidy ny mpianatra ny syndicat ny mpanakanto reo mpikirakira influenceur any amin'ny Facebook sy ny sisa am'izao fotoana zao fa ny any fanontaniana ary mametraka ny ihany rehetra maninona ny tsy nanolotra prime ministre ary ny teny mihitsy ianareo ny amin'ny hoe zay de tsy raitsy-kombakomba am'izany ary tsy anisany hiditra ao anatin'ilay gouvernemanta raha ohatra ka hoe misy vahaolana naroson'ilay fitondram-panjakana zay mbola eo amin'ny toerany am'izao fotoana zao aloha na de hoe efa somary miena amin'ny apahany fahefany sy ilay famarina toerany Andriamatoa Solombavam-bahoaka raha androm-panjakana ny resahana asesitsika izy ny filohan'ny repoblika io efa ozongozon'ny hetsy-bahoaka io gouvernemanta iny efa rava iny ny antenimieran-doolona efa lany mandat raha ny tetiandrona voaka nge raha afaka pitso e na raha lokandro izay no tokony efa misokatra ny fametrahana tota-taratasy ho amin'ny fifidianana zay olona manaraka ary ny zava-misy efa fantatritsika ihany koa de anisany efa mahabe resaka ny io androm-panjakana anankiray io am'izao fotoana zao zany hoe resaka mihitsy ny anteny mieram-pirenena sisa no azo lazaina hoe androm-panjakana mbola mijoro ara-dalàna raha tenentsika amin'ny fiteny frantsay de hoe mbola manana ny légitimité sy ny légalité eto amin'ny firenena ara-drariny sy ny ara-dalàna zay ataoko hoe hoy ny ankizy hoe normal be raha ohatra ka mifampiresaka ny mpikambana ao anatin'izany androm-panjakana zany aloha satria raha malala ny zavatra misy eto amin'ny firenena rehefa ao anatin'ny anteny mieram-pirenena de farafakely misy zavatra anankiroa ny sary tsy maintsy jerentsika voalohany ny sarylay androm-panjakana izay iombonan'ireo solombavambahoaka rehetrarehetra ireo iombonany vondrona parlementaire rehetrarehetra ao ireo no mandrafitra n'ilay androm-panjakana manao ny asany amin'ny maha solombavambahoaka amin'ny mahanteny miera amin'ny mahampanao lalàna amin'ny mahampanara-maso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka amin'ny mpanao tombana ny asan'ny mpanatanteraka na de sakatsakana na raha ny akamarondro zany fanatanterahana azy zany miombona aloha ny solombavambahoaka am'izay resaka izay fa ilay endrika faharoa de le ilay solombavambahoaka manana ny fironany sy ny fiaviany ara-politika manana ny antoko politika ny manana ny position efa ndraisany firaisankina zao de raha antsika mahalala fa vo nanompoka ty mandaty ivy de fa namerina nanamafy ny mahampanohitra azy zany hoe za tsy miteny hoe tsy afaka misaraka ireo sary anankiroa reo fa tsy maintsy jerena ireo ka raha ny resaka ny vondrona parlementaire rehetrarehetra ny aminy hoe
io ny zava-misy de satria mbola mahatsapa tena fa manana andraikitra am'izany androm-panjakana hany sisa ara-dalàna sy ara-drariny eto amin'ny firenena zany amin'ny tato anatin'ny herinandro farany de nijery hoe niarana an-dalina hoe izy zavatra misy inona ny tokony atao miara-mijery hoe inona mety ho vahaolana fa ilay mampanao politika ilay fananana fomba fijery politika ataoko hoe position politika ny mpanohitra tsy afaka hitovy hevitra mipomba fitondram-panjakana mihitsy fa ilay ataoko hoe position politika amma samy manana firehana ara-politika sy fiaviana ara-politika sy olom-bavam-bahoaka dia resaka hafa iny fantatsika tsara fa ny firaisan-kina dia tsy afaka ny tovy fomba fijery amin'ny pomba ny fitondrana am'tranga misy am'izao fotoana iainantsika izao ny ireo lay indépendant na ny tsy miankina moa reo no andrasana hoe makaiza ny fironany zay mahatsy miankina azy makaiza ny fironany amin'ny rehefa mitranga zao zavatra izao de eo zany tsika no mametraka hoe raha jerentsika am'izay ilay andraikitra zay napetraky ny lalam-panondrenana araky ny andininy faefatra ambidimapolo ho an'ny anteny miera-pirenena ho an'ny maro anisa eo anivon'ny anteny miera-pirenena amin'ny fanendrena prime ministre dia normal be ihany ko raha tsy hidiranay avy amin'ny firaisan-kiny zany satria voalohany indrindra raha mbola te apsion mahamaro anisa azy izy na de efa fantatra ara fa manova zavatra be deabe zava-misy am'izao fotoana zao ny tolom-bahoaka afaka manoa io maro anisa io afaka mivadika afaka mivadika io fa raha mbola te apsion mahamaro anisa azy izy de mametraka ny hoe izy aloha zany no manao ny sosikevitra izay ho prime ministre ho tendrena makany amin'ny filohan'ny republika fa samy nahatsiarotsika tamin'ny zomanga amby iny ilay nisy fanambarana nataon'ireo député maromaro zay raisiko hoe raisinay avy amin'ny firaisan-kina hoe misy fisolokiana anarana satria nylazaina fa ny teny tamin'ny anaran'ny vondrona parlementaire rehetra ry zareo mahakasika ny fanendrena prime ministre izahay anefa sady tsy nisy na iray azy avy aminay tao amin'ilay efitra nanaovana an'ilay izy no tsy nisy resaka ny fanarahana mikasika zany averiko fa zahay tsy miditra am'izany satria mbola ry zareo no mihevitra ny tenany ho maro anisa raha izay fa faharoa ny fangatahana eny amin'ny tolom-bahoaka angefa tsy zany fanovana fanendrena prime ministre zany tsony efa zavatra hafa mihitsy izahay ve no manohana ny tolona izahay ve no nanomana ny tolona izahay no manohitra le fitondram-panjakana izahay no mitondra ny fitakiana hoe miala lay filoham-pirenena de andeha izahay no andeha ilaza fa vahaolana lay fanolorana anarana prime ministre tsy antsony mihitsy ny resaka ary amafisinay fa tsisy hidiranay zay zavatra izay fanolorana prime ministre zay everitsika fa kasainy hitranga ato anatin'ny minitra manaraka tsy maintsy manao forceny izy zany hametraka an'le prime ministre satria midika fahalemena faharesena ho azy reo zany tsy fahafahana mamoaka anarana prime ministre sy ny gouvernement taty aoriana zany tena tsy mimikevitra tanteraka am'izay ary midika zany fa hoe manohana an'le fitohizan'ny tolona ary mbola mitontolona ho anareo olombofidy zay avy amin'ny fanoherana ny andrasantsika tena ho avy ve zay fanendrena prime ministre zay minitra raha ny feo mandeha de minitra vitsy alohan'izay tsika zao miresaka zao raha mitranga zay asotra afrina efa nisy teto amin'ny firenena nge zany hoe prime ministre voatendry fa tsy natsangana gouvernement teo lay roa amby fitopolo ora efa tsy voaja de ho hitantsika eo zay toyiny fa ho an'ny vahoaka aloha averika io efa etsy bahoaka io ary ny vahoaka mihetsika de mitaky ny fialan'ny filohan'ny republika am'izao fotoana izao fa tsy miresaka an'izany prime ministre zay hanaja n'le fitakiny ny tolom-bahoaka ny solombavam-bahoaka ny fanoherana zay eny ary ka raha izay indray zany ny zava-misy andriamato solombavam-bahoaka io le fampiasa-kery
ataon'ilay manana fitaovam-piadiana mafimafy izy ary enjaketsana ohatran'ny androany zao tena fampitady mihitsy fa zao manomboka hain'le mpitolona miatrika an'ilay grenade lacrymogène le mamerina an'le mahazakadona ny mpitolona sahala am'zany ho anareo zany inona ny tena hoe mba tsipiteno hoanao manokana tompona ndraiky mpanjakana manoloana ny fihetsika ataon'ireo manana fitaovam-piadiana io. Mieritreritra tampoka eto faniry de tena ombako le hoe ireo manana fitaovam-piadiana satria na be hevitra tatoato na be resaka le hoe izavy izy ireo ny fanamina misy fanamina tsy mahazatra atsika ao ilay olona misy tsoroko mihitsy hoe olona zay tonga de hita hoe manao volokody bahiny manao fanamina malagasy ao ny fiara ampiasaina fiara tsy an'ny zandary tsy an'ny miaramila tsy an'ny polisy tsony mampatsiahy an'le fisamborana ny mpanolontsaina babasy Clémence samy mahatsiarotsika fa sady olona tsy manao fanamina miaramila hoe mpitandro filaminana no fiara tsy an'ny mpitandro filaminana ny nampiasaina de mbola mitohy zany am'izao fotoana zao fa ny akamaroan'ny fiara ampiasaina izy ireo amin'ny maherim-pamoretana azy eny amin'ny tolom-bahoaka am'izao fotoana zao de fiara ataontsika hoe sivily zay ngamba ny ilazana azy de eo zany le hoe ombako le fomba fiteny hoe zareo manana fitaovam-piadiana satria efa tsy fantatra tsony ny marina ao anatin'ilay resaka hoe iza mariny reo miatrika ny vahoaka reo de ny resakitsika zany am'izao fotoana zao hoe manahoana ny fiatrihanandreo zay de efa hoy ahy teo nanao sangisangy zary tena hoe efa mahazakadona lay mpitolona ary eto de mbola entanina hoe zay be ny basy mihita be tsy laniny mamba isa no ampiadiana eto fa rehefa maro anisany vahoaka rehefa miara mirodorodo ny vahoaka na inona fitaovam-piadiana eo tsy maintsy milefitra ireo ny any amin'ny faritra zany tena mienjana be maromaro ny sary hitantsika any efa tonga amina sary mitovitovy sary tamin'ny 2024 zareo ihany nanomboka azy zareo nanomboka azy zany de efa misy karazana ohatrany hoe hira hafa ny ohatran'ny hira na zatra teny votovorona efa mandeha miodina ary fienjanana isan'andro san'andro ny any ampitan-dranomasina moa zany de saika tsy mionina tsony am'ireo fireneny dehibe fa any am'ireo heverina zany fa toerana maro samihafa Montpellier Annecy maro be mihitsy hatrany am'ireo firenena arabo ary misy malagasy de mandeha ary nampiteny amin'ny Papa Léon 14 le zava-misy nampiteny an'ry Jean-Luc Mélenchon am'le hoe grève blocage de gaz zay mitovitovy ny tany Frantsa zay miodikodina tsy matafatsangana ihany koa satria prime ministre ny tenyrena manangana gouvernement tamin'ny alina maraina iny de mametra-pialana le prime ministre raha zavatra nitranga tamin'ny omaly zao maraina zao député membre Benrina dikan'izany tena iamafy ve zany le tolom-bahoaka raha miziriziry amin'io fomba mampanao sy fiheverana fa mbola meviteny ho mafy amin'ny fahakery io le fitondram-panjakana voatenintsika voaresantsika teo ny hoe ny ainga ihany koa avy amin'ny zavatra nitranga eran'izao tontolo zao ilay etsi-bahoaka eto Madagasikara am'izao fotoana zao niezaka nizara hevitra angentsika nandritra ny taona maro faniry niezaka ny teniny tsy fetezana rehetra tsika fa ohatrany tsy taitaitra le pray firenena tamintsika fa rehefa hita kosa fa misy fironana mandeha ran'izao tontolo zao de anisan'ny azo eritreretina hoe nanaitra ny sain'ny malagasy nanaitra ny sain'ny tanora nanaitra ny sain'ny mpanao politika teto Madagasikara hoe mbola aitokoa moa zany misy ny azo atao toy izany koa zavatra mitranga any Frantsa zao io resahana hoe Maroka koa zao mihetsika vo nitsangana ny gouvernement de nametra-pialana ny prime ministre reny rehetrarehetra reny de raisitsika hoe possible daholo ny endrika isehon'ny zavatra rehetrarehetra rehefa mbola tsy afapo lay vahoaka any amin'ny vahoaka ny fahefana
any amin'ny vahoaka ny tena hery fa ny akoatr'izay misy fetrany daholo fa andeha ataontsika hoe ho avy ny fotoana anankiray izay rehefa le mipoitra amin'izay le tena maro anisa vaovao na eny amin'ny arabe io na any amin'ny sehatra isan-karazany a de miova tanteraka ny endrika amin'izay fotoana izay. Maraparantsika député fa ny amba tiako anontaniana ndeha ataontsika hoe tena mifo ary mandray indraikitra zany tanora malagasy reo everina fa hitondra firenena rahampitso ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo manodidina amin'ny Madagasikara ianao koa mbola anatin'le mbola tanora na de va tanora zokony ara eny ary mba fijerinao sy afatra ho an'ireo tanora zay miditra tsehatra mihitsy amin'izao fotoana izao maka andraikitra tanora amin'ny karazana génération samihafa moa zany le izy. Misy fotoana ny zavadrehetra tamin'ity moa zany de nisy an'leo sokady sy taona zay nomena ny anarana génération isan-karazany ireo mampatsiaro ny fahatanorana taloha mihitsy satria taona mpianatra teny amin'ny anjery manontolo zay tamin'ny taona 1970 fa nandray anjara be tamin'ny raharaham-pirenena tamin'izany fotoana izany de ny zavatra mitranga amin'izao mampatsiaro an'izany ary tena marina hoe avy amin'ireo no andray anjara hitantana ny firenena ao aoriana ary tsy ho ela ary azo eritreretina hoe izao hoe tsy bahoaka izao no hitondra makamin'izany fanovana izany ny iraritsika fotsiny faniry mba tena hoe tsy ho vitany hoe fahazarana manao révolution fotsiny fa tena ametraka zay tena sahazan'le firenena fomba fiteniko moa no hoe hamerina amin'ny Madagasikara ho an'ny malagasy satria tsy diso zany irahantsika mahalala ny zava-misy ny ainana teto Madagasikara tao anatin'ny taona maromaro farany fa mevotsitra eo ampelantanan'ny malagasy ny fitantanana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny ka eto de makahery ny vahoaka tsirairay makahery anareo tanora zandry zanaka izay mandray anjara somary na kivy teo aloloha teo le hoe fomba firesaka hoe OLP olona leo politika sy ny sisa fa za de manantitra fa tsika tsirairay avy de manao politika daholo fa mitandrify atsika amin'izay fomba sy fihetsika sahazatsika fa manao politika daholo tsika raha vao mitsinjo ny ho avy ny firenena amin'ny akapobe ary ny fiarin'ny tsirairay de efa fitsonjovana ny toe-karena ny firenena ray manontolo de efa fiarahana mampandroso ny firenena zay ka de makahery tsy misy kivy eo tsy misy ataontsika hoe tsy misy ketraka eo fa fotoana no isaina ary mino afa tsy ho ela de ahotratra ny tanjon'ny tolona ny mpiasam-panjakana re ny mpiasa privé moa zany ny mpiasam-panjakana maro be izy zao zany ny karazana fanambaraina mivoaka avy amina syndicat sy ireo corps samihafa efa manomboka maka andraikitra ihany koa zany reo mpiasam-panjakana maro samihafa arakaraka ny koro ny député Mamirapendraina so de manakambara koa ianao manoloana zany satria anisany manamafy ny tolona ihany koa zany mifasahiny ny mpiasany tsy miakina sy mpiasam-panjakana mijoro maka andraikitra anisan'ny acteur daholo rehetra reny acteur amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny lojika be ny fandraisan'ny anjara averiko io tsy voazao ngeny nisy zany zany hoe tolom-bahoaka sy révolution zany fa ny tantara de nametraka voaingana ny namaky ny boky mampiseho antsary ny zava-nisy tany amin'ny taona 1970 zay nahitana hoe mandray anjara atrany ary mandray anjara mavitrika ny sehatra rehetra eo amin'ny firenena tsy ilay fanovana fotsiny no andraisany anjara fa ilay fijerenany ho avy mihitsy dia tonga ny fotoana mino afa-tsy mbola tara ny androany sy ny rapitso mino afa-tsy manelingelina zay zavatra mitranga androany amin'ny fanohizana ny tolona rapitso mba ahafahantsika mampitombo izay risom-poniny eny akanjo zany ary iantsona io mpirenena tsirairay avy na misehatrinona hiaraka andray anjara amin'izany tolona iombonana zany tena farany ary ty misy an'ilay hoe komity mpandrindra ny tolona de nanao antsoavo reo
azo lazaina hoe voavolana samihafa ediny lohany mba hahafahana zany a tena mandrindra n'le tolona akapobeany a tongavana any am'le tanjona voantso tao anatin'izany a ianareo olom-boafidy sy olombamboaka ny Madagasikara tena anatevin-darana an'izay hoe ianareo ary andray anjara mavitrika ao anatin'izay a ny solombavamboaka zay ndeha ataontsika hoe efa aty amin'ny fanoherina sy ireo zay a mba mety efa tonga saina ihany mahita ny zava-misy am'izao fotoana izao. Ilay komity mpandrindra ny tolona nge rafitra petraka rafitra petraka mba ampilamina ny firindran'ny tolona ny fanatanterahana sy ny fiatrehana azy ary araka ny voalaza sy ny resahantsika teo tsika rehetra na ny olom-boafidy na ny atoko politika na ny mpianatra na ny tanora dia samy nanainga nyity tolona ity ary samy nandray anjara tamin'ny fandrindrana zany fa fanatsarana n'ilay fandrindrana no antenaina amin'ny fananganana n'ilay komity mpandrindra ny tolona samy mahalalatsika fa ilainy zany ilainy zany a raha ohatra ka tiana ifanojo sy aomby ny paikady a sy ny ezaka rehetra tanterahana ka ny hoe andray anjara ve ny olom-boafidy efa ao ny olom-boafidy fanira efa ao ny olom-boafidy a efa mandray anjara am'le izy a ary efa mitondra ny anjara brikiny am'izay fandrindrana ny tolona zay satria iombonana io ary tanjona iray a ny rahana manatratra zany hoe eto zany tsisy hoe ady lohany na sala am'izany zay atratrarana ny tanjona no mahamaika atsika zay atratrarana ny tanjona mahamaika atsika ny ny am'izao tolona izao a fa zay indrindra mba hialana am'izay hoe misy mieritreritra am'zahatra oatra zao moa misy ihany ny ireo ataoko hoe entanika fanapo mety hiaotra kely ka hieritreritra zavatra hafa mihoatra ny zavatra iombonana fa ahafahana mametraka ny balizy am'izay zavatra zay a no ametrahana ihany koa ilay komity mpandrindra ny tolona ary afaka miditra daoly ny rehetra teo mantsy misy hoe mpanao politika tsy mpanao politika tsy mpanao politika ihany mandrindra ny tolona fa zay rehetrarehetra mandray anjara de afaka manana solotena ao anatin'izay komity mpandrindra ny tolona zay fa amafisy kokoa nefa le teniko teo hoe sika rehetra nge raha vo ao anatin'ny fanatanterahana an'izao tolona zao de efa manao politika ho azy fa eo fotsiny le hoe misy ny avy any anaty rafitra politika antoko politika voavonana politika misy ilay vo mipoitra ny anaty fiarahamonina fa mbola hiditra ao anatin'le ny rafitra iny rehefa eo tsy afa miala tsy manosy botanana zany ho any rehetra fa malalaka zany a io moa mbola mety hoe everitsika fa ho avy ny toromarika ho any avy am'ireo mpitarika samy hafa arak'izay toerana misy azy ny tanora tsy manaiky lembena na mpianatra ny mpanakanto ny syndika ny olom-boafidy a de everitsika fa mbola ho avy zany fotoana zany a tsy ho ela angambany a fa de fa samy vonina ny rehetra ny amin'ny hoe hanamafy an'izay tolona zay eny ara ray minitra depute Mamorabendrina hamarana antsika mifandarana fomba fiteny le hoe kion-dalana na sampanan-dalana rehefa zavatra oatra zao ary tena mariny zany fa andeha ho raisiko hoe fotoana zao a afahantsika mikopaka indray ilay afon'ny fitiavan-tanindrazana anatintsika tsirairay avy ary amin'ny alala fandraisana anjara mavitrika amin'ny endrika rehetra am'izao tolom-bahoaka izao no tokony isehoany zany ny tanjosika de zao tsy aharitrela ny faharetan'izany hetsika izany mba hatratrarana ny tanjon'izany tolona izany a de ahafahantsika miara mahita hoe sy miara mamaritra hoe aiza ny itondrantsika ny firenena taorin'izay fotoana lavabe izay nampivaralila sy nampikorosofahana ny fiaran'ny firenena izay dia mitoy ny tolona manentana antsika rehetrarehetra hiaraka andray anjara mavitrika am'izany zavatra izany eny ary de akasitrahana ny solombamboaka Mamirabenirina zay voafidy tetsy amin'ny distrika Nambodratrimo
manana handraikitra lehibe ihany koa anivon'ny antoko Madagasikara ary anisany tazana mahavitrika eny an-kianja ihany koa atao anatin'ny andro maromaro zay niaraka tamin'ireo vaoaka mpiaradia aminy eny amin'izany distrika izany sy amin'ireo faritra maro samihafa izay manamafy an'izay tolona ho an'ny fanavotana ny firenena, ho an'ny fahafahana, ho an'ny tena fisian'ny demokrasia, ho an'ny fiainana ara-tsosialy tsara ho an'ny daholobe indrindra ny jiro sy ny rano, ny ady amin'ny kolikoly, ny resaka fanjakana tsy tandalana, ny fanaparam-pahefana sy ny sisa ao anatin'ny ady daholo zany de dinidinika niaraka tamintsika izy tamin'ity fandarana dinika ity de manome fotoana amin'ny herin'iray heverina fa navahiny hafa indray tsika de toy amina loha hevitra hafa fa makasitraka anao nanaraka ny fandarana veloma tompoko.